mamerina ny arabantsika rehetra manaraka ny vaovao tsy tapaka am'izao ora sy fotoana zao indray. Ny tsara marina voalohany am'ty makasika an'ty rivotra zay ty aloha zany ho an'ny any avaratra de misy aloha ny oram-baratra somary efa mipaka amin'iny andilamena iny zay oram-baratra zay tsy tokony hisy atahoran'ny any avaratra fa de mety hisy tafitra ihany koa ao anatin'ny oram-baratra torak'izany ihany koa any amin'ny faritra Melakiny fa ny orana mikija kosa de mbola mitoy amin'ny ankapobeny aty atsimon'ny Nosy somary efa mipaka aty amin'ny faritra Anosy izay hatraty amin'iny Taolaniaro iny zay orana somary betsabetsaka izay de ny rivotra koa efa manomboka miamafy tsikelikely amin'izay faritra izay. Ny vaovao farany ary dia efa manakaiky ny morontsiraka tanteraka aloha zany raha ny ivon'ity rivodoza ity rehefa hanomboka somary hotony zany rivotra amin'ny ankapobeny isy fitoniana kely ny orana amin'izay olalovany idiran'ny fohibeny izay ny any amin'ny 720 kilometatra avaratra somary avaratra atsinanan'ny Manakaramono misy ny fohibeny zany raha tamin'ny 220 ora alina teo. Makasika ny loko kosa dia mbola tsisy fiovana fa ny tsara ho fantatra aloha zany de fa hiala tsikelikely ny filazana loza amin'iny tapany avaratra aty avaratra indrindra zany hiala tsikelikely avy aty avaratra zay filazana loza loko makasika ny filazana loza izay vaovao fohifohy izay aloha no azo atolotantsika indray amin'izao dia miandry ny fidiran'ny an-tanety indray tsika ho amin'ny vaovao manaraka eo zany.